Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy ilay tompony finoantsika. Amen. Kristianina mitahiry ny finoana. Kristianina mitahiry ny finoana. Ao amin'ny Tesalonianina voalohany 4 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 5 andeha ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary amin'izany raha tsy naharitra intsony izahay dia nataonay fa mety ny ilozana hitoetra rery tany Atena, ka dia nirahanay Timoty rahalahinay sady mpanompon'Andriamanitra amin'ny filazantsara ny Kristy mba hampahery sy hamporisika anareo amin'ny finoanareo mba tsy hisy ho taitra amin'izao fahoriana izao. Fa ny tenanareo mahalala fa ho an'izao no nanendrenantsika. Fa fony teo aminareo aza izahay dia nilaza taminareo rahateo fa tsy maintsy ampahoriana isika dia toy ny efa nanjo ihany ka fantatrareo. Ary noho izany izao koa raha tsy naharitra intsony dia naniraka hahafantatra ny finoanareo, fa ndrao sendra nakafananareo ny mpakafanahy ka ho foana ny nikelezanay aina. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Kristianina mitahiry ny finoana. Voalaza ao amin'ny toko voalohany sy ny toko faharoa fa kristianina nandroso tsara tamin'ny finoana ny fiangonana tany Tesalonika. Any amin'ny toko voalohany ohatra dia toy izao ny fomba ilazan'ny apôstôly Paoly azy manao hoe andininy 7: tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo amin'ny fanantenana any Jesosy Kristy tompontsika eo mason'Andriamanitra raintsika. Fiangonana nahavelo-panantenana, mikely aina fatratra, miasa tsara ary manana faharetana. Ireto kristianina tao Tesalonika ireto. Fantatsika tsara nefa fa rivotra nitsoka tamin'ny taonjato voalohany ny fanenjehana kristianina, fanenjehana mivavay maneran-tany. Ary na dia ny apôstôly Paoly aza fony izy nanorina ny fiangonana tao Tesalonika dia efa niarana izany fanenjehana izany, ka dia vaky nandositra mihitsy nandeha namonjy ny ainy raha izany no ilazana azy. Tena tahaka ny fanenjehana nataon'ny Jiosy ho an'ny kristianina tany Jodia dia toy izany koa no nataon'ireo fahavalo mpiray tanindrazana tao Tesalonika ka nanohitra ny filazantsara, nanakana ny filazantsara ary ambara fa fahoriana no ny aina ny fiangonana sy ireo kristianina tamin'izany. Izany indrindra no nanirahany Paoly apôstôly any Timoty zanany amin'ny finoana, sady nampitondra ity epistily ity rahateo ho an'ireto fiangonana hiara-pahoriana ireto, mba hahatonga azy ireo hahery, mba hampahery hamporisika azy mandrakariva, ary indrindra hahatonga azy ireo hiazona ny finoana, hahatonga azy ireo hitahiry mandrakariva ny finoany an'i Kristy. Ambara mantsy ry havana malala fa tonga hitsidibaravarana azy ireo ny mpakafanahy, arak'izay ambarany apôstôly amin'ny andininy 5. Ary noho izany koa
raha tsy naharitra intsony dia naniraka hafantatra ny finoanareo fandrao sendra nakafanahinareo ny pakafanahy fandrao sendra nakafanahinareo ny pakafanahy lay pakafanahy izay ambara tahaka ny nakany fanahy ny Jesoa faizay tany anefitra lay pakafanahy tahaka ny fomba fiasan'ny menarana tao amin'ny Eva faizay ary ny apôstôly Paoly ihany no miteny an'izany any amin'ny Korintiana 2:20 ny 9 sy ny manaraka dia hoy izy hoe fa matahotra aho fandrao ny sainareo sy mba hiala amin'ny fahitsipò sy ny fahadiovana amin'ny Kristy tahaka ny namitahany menarana ny Eva tamin'ny fiendreny. Fa raha misy tonga ka mitory Jesoa hafa izay tsy notorianay na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa izay tsy noraisinareo ry havako malala aoka ny fiangonana hitahiry tsara ny finoana ndrao ho tratrany mena miraviravy ka dia hitambositra na hiemotra amin'izany aoka tsy handray filazany tsara hafa na finoana hafa isika raha tonga mamangy atsika i Eva sy ny nampiasany menarana ny Eva dia haharitra mandrakariva amin'ny finoana isika mba tsy ho foana ny fisasaran'ireo nitory ny filazany tsara tamintsika ary mba hanana olombonjena ny tompo rahateo. Kristianina mihazona tsara ny finoana satria fantatra fa efa mitsoka ety amin'izao tontolo izao ny rivotry ny fampianaran-diso sy ny fiemorana maro samihafa. Fantatsika rehetra fa efa mandalo eo amintsika ny fahoriana sy ny fizahan-toetra amin'ny endriny maro samihafa eny mety ho fanenjehana amin'ny endriny vaovao koa aza ka hanimba ny finoantsika kanefa zahana toetra amin'izany isika mba tsy ho vohozongozona ny fanantenantsika an'Andriamanitra ny fanarahantsika ny Kristy ary ahatonga antsika ho voaray mandrakizay any amin'ny fanjakany rahateo. Koa na toy inona endriky ny fizahan-toetra na ny olana eo anatrehantsika ny fanenjehana sy ny fahoriana izay zakaina dia banjiny mandrakariva Kristy. Kristy ilay nizahan-toetra treny amin'ny hazo fijaliana aza. Kristy ilay tsy niemotra tamin'ny fanarahany an'Andriamanitra, ilay tsy niala tamin'Andriamanitra na dia niatra hatramin'ny fahafatesana azy. Izany no finoana arahantsika, finoana voatahiry ao amin'Andriamanitra rahateo. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay, ilay Andriamanitra tsy miova, omaly an'io mandrakizay. Misaotra anao zay ny amin'ny fampanantenanao ny teninao fa miaraka aminay mandrakariva ianao ankehitriny dia indro mametraka eo ambany fahasoavanao zahay. Tompo ireo kristianina miraviravy tanana eo am-bavahoanan'ny fiemorana, eo ireo izay misalasala eo anatrehan'ny fampianaran-diso sy ny fampianarana hafahafa rehetra, ianao Jesoa hiazona ny finoan'izy ireny ary mangataka izay Tompo mba ho tehirizinao tsara ao amin'ny fahasoavanao zahay. Ankininay manokana eo am-pelantananao ireo rehetra ao anatin'ny aretina, ireo anatin'ny tsy fahasalamana miady mafy eo am-bavahoana ny fahafatesana. Tompo, amindreo fo re izy ireny, avelao reny ny elony, koa raha sitraka ao dia tonoiny aminy ny fanasitranany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, anaovanay izany vavaka izany misaotra raha io. Amen.